na solombavambahoaka manao solombavambahoaka manko ohatrany hoe manao politika za tsy netrehitra hoe hanao politika zany mpivarotra nanomboka tamin'ny 99 no efa mpivarotra commerçante zany dia tsy nananetretra hoe hanao politika amin'izay fotoana zay ny anombohan'ny tsirikevitra zany hoe hanampy fa tsy hoe hanao politika hanampy any Androy dia nanangana fikambanana ny tenako fikambanana natao hoe Androy miavo tsy malaky dia le Androy miavo tsy malaky io najoro tamin'ny taona 2000 dia ny officialiseny izy tamin'ny taona 2000 dia io amizay zany no io fikambanana io zany no nafahako nanampy ny any Tsiombe ny tena hoe fanampinay satria le olona efa hita zany hoe sahirana le olona dia io zao hoe andaotsika hanangana la classe satria la classe any amin'ny 5 7 10 km mialan'le fokotany mihitsy no misy an'le la classe dia io zao hoe andao hanangana la classe andao hanampy an'le be antitra andao hanampy an'le vahoaka izay ny antony tsanganan'le fikambanana ny voamiera-misy ana amizao éducation nationale dia ny genre présidente ny commission genre et développement tenako anatin'ny assemblée nationale kambana ao amin'ny voamiera ny fampianarana kambana ihany koa voamiera ny travaux publics ny antony zany dia ny genre moa efa fatatsika fa zavatra ny adiko hatramin'izay fa faharoa amin'ny éducation koa zay njoroany io fikambanana io hitanareo zany noho le fampianarana satria fantatro tsara mihitsy ary tokony hatsapan'izany rehetrarehetra fa raha hoe tany no ampahantraina dia ny fampianarana ihany no tsy jerena ka raha tsy mijeran'io fampianarana io tsika dia ataoko hoe zava-poana fotsiny dia ny travaux publics koa satria rahantsika mahita fa isolé ny Androy ny lalana efa nanomboka tamin'ny taona firy zahay no niady an'io resaka lalana io dia ohatrany hoe izay zany nahasarika hoe angamba raha fa eo anatin'le commission travaux publics angambany mety afaka miady kokoa tolo-dalàna moa zany ny ataoko hoe ny société civile no namolavola azy miaraka amin'ireo mpitsabo eto amin'ny firenena zany rehefa mahita zareo hoe ny tenako miaro mafy amin'le resaka genre na resaka vehivavy eo amin'ny ivon'ny assemblée nationale dia nanantona ny tenako zareo zany dia amin'ny fotoana zay no nijereko an'le zavatra efa vitany zareo dia eo zay niaraka ny asa nisy nahitsy nisy nanalana nisy nanampiana niarahana nanao zany namolavola le proposition de loi ny antony mahatonga ny tenako hoe manahoana moa za nanaiky satria afaka tsy nanaiky hitondra an'le izy mifanojo kokoa amin'le zavatra eritreretiko hatao le zavatra natolotry ny zareo zany dia ohatrany hoe na moramora kokoa ny asa koa ny tolo-kevitra avy any amin'izareo zany amin'le société civile hoe tena ilaina eto amin'ny firenena tokoa ny dépénalisation an'io resaka ina moa ty avortement zay ataoko hoe raison médicale raison misy be da be ny ao anatiny vehivavy le izy moa koa zany ohatrany hoe fitakina koa hoe tokony manana anjo le vehivavy anankiray hisafidy satria na dia ataontsika hoe misy an'io lalàna io dépénalisé io miankina foana misafidin'le vehivavy io satria misy vehivavy ampahafantarin'le dokotera sahady hoe ianao dia tsy ho tonga terme ty vohokanao ty satria noho ny antony zao tsy fahasalaman'le reny tsy fahasalaman'le zazao akibo be da be ny zavatra mety hitranga kanefa zay zavatra zay dia miankina foana koa amin'le ataoko hoe décision le vehivavy mitondra an'le vohoka
zay zany nahatonga na risque. Voalohany indrindra efa niteneniko teo a manana safidy aloha ny vehivavy zay fantany fa mahatsara azy rehefa mahatsapy izy hoe danger ho anazy zany a ny fisian'le voka indrindra koa raha vehivavy efa mananjanaka sahady izy a dia vao may sarotra ao anatin'io lalàna io a misy an'le hoe viol sy inceste ao anatin'io koa fantatsika tsara fa tatoato dia mirongatra be ny karazana atao hoe ny herisetra amin'io resaka viol io a dia indrindrandrindra koa ny olona ny ray na ny dadatoa ny anada no manao an'izay viol zay fantatsika tsara koa fa raha vao misy an'izay ny vehivavy kely anankiray a dia efa tena ataoko hoe potika tanteraka ny fiainany manontolo fa indrindra raha ohatra ka tojo hoe bevoka amin'iny viol iny izy a dia izay nahatonga anay hoe ataoko hoe herisetra ohatran'ireny zany a manimba saina manimba ny avenir efa tratran'le herisetra voalohany izy amin'le viol mbola herisetra koa mbola tadiotsika tsara fa ny souvenir n'iny trangana azo an'iny vehivavy kely iny a tsy afaka ahafahany taiza soamantsara n'iny ankizy iny a mandrapahatonga ny halehibeany. Ny mahasarotra ny asan'ny solombavambahoaka dia eo amin'ny ataoko hoe ny fanaraha-maso ny fanatanteraka satria indraindray ianao raha fa tsy ao anatin'le antoko politika n'le fitondrana dia ohatrany hoe lasa mpanohitra anao a rehefa miteny ny zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena na dia ataoko hoe ara fanitsiana no hitondranao azy dia lasa ataoko hoe apetraka ianao hoe mpanohitra iny nefany a tadiditsika tsara koa fa zany atao hoe solombavambahoaka ny amiko dia misolo tena ny vahoaka fa tsy misolo tena ny fanatanteraka ka raha ohatra ka hifanindran-dalana foana ny fanatanteraka sy ny mpanao lalàna dia tsy misy izay fanavahana zay hoe ny vahoaka ny solombavambahoaka dia solo tena ny vahoaka arabaky teny amin'izay anaran'izay dia na ka ataoko hoe na da atao hoe misy zavatra tsy mety atao amin'ny fanatanteraka dia lasa hoe anarak'efa ny solombavambahoaka dia zay no sarotra ny anatanteranao an'izay a fa tokony manana fijoroana foana ny solombavambahoaka hanatanteraka ny asany a mba hahatonga ny firenena zany a rehefa misy zavatra tsy mety a mba hahitsy ho fanitsiana zavatra tsy mety tsy voatery tsy mety daholo fa rehefa misy zavatra tsy mety dia tokony lazainy solombavambahoaka eo no mahasarotra ny asan'ny solombavambahoaka. Groupe de femmes parlementaires io moa zany tsy maintsy misy foana isaky ny misy ino moa solombavambahoaka lany a tany aloha zay somami solombavambahoaka vehivavy eo amin'ny raiky amin'ny telopolo zay tamin'izay zao moa zany ny ena ny vehivavy solombavambahoaka eo anivon'ny assemblée nationale satria lasa 7 angambany zay raha tsy diso a dia ny ena kely ny tombony ihany a dia vehivavy no filohan'ny antenimieram-pirenena zay zany ny tombony zay mbola tsy nisy teto amintsika hatramin'izay dia mba manana ny tombony zay tsika dia ny antony nananganana an'io fikambanana io moa zany a mba rehefa misy zavatra dinihy vehivavy miaraka mba tsy ataoko hoe tsy misy idirana resaka antoko tsisy resaka idirana resaka groupe parlementaire fa dia hoe vehivavy tsika rehetra reto a misy zavatra tokony tapahana miaraka ve atao amin'ny assemblée nationale a dia andao tapahantsika miaraka amin'ny mahavehivavy atsika. Rehefa mihaona ny gouvernement sy ny solombavambahoaka dia ny zavatra tsikaritry ny mpijery dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana sy ny fangatahana zay no zavatra hita tsikaritra zany ao anatin'le
le fiaonana nefa tsy zay no tena ataoko hoe tokony mampisy an'io ny mampisy an'io a de karazana évaluation kely zay hanontaniana ny zavatra vitan'ny gouvernemanta tao anatin'ny fotoana fohy izay nipetrahany teo aloha de anontaniana hoe nanina ny zavatra ohatran'izao tsy vita ahoana fa raha tena marina ny solombavambahoaka de tsy tokony mangataka amin'ny mpanatanteraka